Amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Jesoa nakarina ho any an-danitra. Jesoa nakarina ho any an-danitra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Luka 4:20 ny andininy 10 hatramin'ny 7:50 farany. Jesoa nakarina ho any an-danitra, mampiseho amintsika ny fihetsika farany izay nataon'i Jesoa tetỳ ambonin'ny tany, fonizy namangy ny tany. Dia nanatsotra ny tanany izy, nananatra ny tanany izy ka nitsodrano azy. Zay no fihetsika farany nataon'i Jesoa tetỳ ambonin'ny tany. Ireo mpianatra vontona alahelo natahotra rehefa maty ny tompo dia niafina mihitsy aza, ka dia tany amin'ny efitrano ambony no niafina ny vavaka. Tsy natoko teny, nieritreritra fa resy ny Andriamanitra izay nivavahana, resy Jesoa taona anday raha-pahafatesana azy. Eo anatrehan'izany tahotra samihafa izany no niseho tamin'izy ireo Jesoa nanapirofo fa velona marina tokoa izy. Izy no tena Mesia, ary tsy Mesia fotsiny izy, fa afaka manala ny tahotra sy ny tebiteby, nanala izay rehetra fahosahosana tao anatin'ny tao. Zany nahatonga an'i Jesoa manandratra ny tanany ka mitsodrano azy ireo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, tiany Jesoa ampaherezina manokana ny mpianatra raha ho any an-danitra izy. Iverina any amin'ny tontolon'Andriamanitra izy ka ny hery avy amin'izy Andriamanitra no afindrany amin'reto mpianatra reto, mba hahatonga azy ho mpianatra tsara tsodrano, mpianatra feno hery, mpianatra hatoky tena, mpianatra omban'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Ary hitantsika eto avy hatrany ny vokatry tsodrano izany, fa rehefa nakarina ho any an-danitra ny tompo dia hitantsika eto sahady ilay fihetsika voalohany nasehon'i Jesosy Kristy, nasehon'ireo mpianatra tao aorianan'ity fiakaran'i Jesoa any an-danitra ity. Rehefa voatsodrano ny mpianatra dia zary lasa feno fifaliana, mitsoaka sy mankalaza an'Andriamanitra, ary nakany akanjan'ny tempoly isan'andro hivavaka. Zary nanana hery hiseho vahoaka ilay mpianatra niafinafina tany amin'ny efitrano ambony teo aloha. Zary afaka nanambara ho ren-danitra ny hery sy ny fahefan'ilay Jesosy Kristy tena Mesia marina tokoa. Miasa hita maso, azo sapahitanana eo amin'ny mpanompo, voafidin'ny tompo arak'izany, nitsodranon'Andriamanitra izay momba mandrakariva ny mpianatra. Rehavako malala ho ny tompo. Isika ihany koa eo amin'ny tantaran'ny fitoriana ny filazany tsara, misy fotoana misedra zavatsarotra mandalo tahotra, misy sakana maro samihafa ka mahatonga antsika tsy te hivoaka ny trano aza indraindray. Tsarovy Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty ka miseho amin'ny mpianatra ary nakarina ho any an-danitra, dia Jesosy Kristy vonona hiara-dalana amin'ny mpianatra, hitantana amin'ny mpianatra mandrakariva, ahatonga azy ireo hanana fahasahina, hatoky tena, tsy ho irery amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Isika ihany koa arak'izany matoky fa omban'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ne isika. Tsy hamelantsika irery Andriamanitra, tsy hamela ny fitoriana filazany tsara ho afa-baraka noho ny amin'ny tahotra sy ny amin'ny akanosana samihafa ao anatinao amin'ny mampianatra anao.
ny tanan'Andriamanitra tsy tomitsy no mitantana misakambony, mampahery momba mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Eny, efa tsodranomen'Andriamanitra any Israely fa izay manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, dia indro zany koa no omen'Andriamanitra anao fa ombanao mandrakariva mandrapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izy, hatonganao feno fahasahiana iseho kianjan'ny tempolo isan'andro hankalaza an'Andriamanitra. Eny, haneo amin'ny fomba mazava rehetra ny fankalazanao an'Andriamanitra. Hery lehibe an'ilay nakarina ho any an-danitra zany, fa misy vokany tamaso azo tsapaitanana amin'ny fiainantsika andavanandro. Mahereza ary ry havana, mahereza amin'ny fitoriana filazany tsara izay omban'Andriamanitra anao tsy horery. Mahereza amin'ny fanehoana ny fijoroana vavolombelona ho rentany ho rendanitra, satria ombanao mandrakariva eo n'Andriamanitra ilelian'ny voninahitra hivavaka isika ihany. Raha eo misaotranao zay ny amin'ny teny sy ny fampaherezana izay nomenao, toky omenao Andriamanitra fa tsy mamelana irery ianao. Enao Jesosy miakatra ao any an-danitra miverina amin'ny tontolony maha-Andriamanitra anao sy ny fahefanao feno, dia mizara sy mameny hery ary mampahery anay tsiraray avy. Isaoranay Tompo ny anaranao tamin'izay rehetra efa nataonao, fa ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpitoro filazany tsaranao rehetra, ho an'ireo mpianatra anao ankehitriny izay malemy kanosy matahotra noho ny amin'ny antony maro samihafa, noho ny amin'ny fiarahamonina, noho ny amin'ny tsindry sy ny vesatra samihafa, noho ny amin'ireo mpanambola sy mpanan-karena mampiasa ny heriny sy ny tsindriny ao amin'ny fitorianany filazany tsara, noho ny amin'ny finoana hafa, noho ny amin'ny herim-pamoretana, ny amin'ny herim-panjakana, ka tsy ahafahana mivelatra ampaherezo Andriamanitra mba ho afaka hijoro vavolombelonao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Dia matoky manana anao zahay, ry Andriamanitra rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.